mbola mitoy ao anatin'ny fandaran'ny radio miara-manonja isika izay miainga avy aty amin'ny Korondrano reny Madagasikara rehetra manontolo hatrany ampitan-dranomasina saika mandray antsika daholo amin'izao tontolon'ny andro izao. Mbola mitoy ny hetsika izay ataon'ny mpanao gazety indrindrindrindra moa mahakasika an'izay hotoy ity hetsika ity ho amin'ny rampitso araka nefa nataontsika nambarantsika teo nanentanana antsika rehetra dia isika rehetra izay mahatsiaro tena ho voakasika izao raharaha izao ho eny amin'ny anteny meram-pirenena rampitso ao anatin'ny fivoriana izay atrena indrindrindrindra mahakasika ny hoe fanaovana ny fikasana anao amboletra an'izao fandaniana lalàna mamono ny fahalalahana iteny ary manitsakitsaka ny demokrasia ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ary ny fahafahana maneho hevitra dia hiara-entana avokoa isika rehetrarehetra rampitso eny amin'ny anteny meram-pirenena zany hoe amin'ny 10 ora no manomboka ny fivoriana eny dia any amin'ny 7 orano any zany tsika fa tokony hogadona avokoa eny amin'ny anteny meram-pirenena hiatrika an'izao raharaha everina fa mavesatra izao. Etsakila moa Lalatina Rakotondrazafy ery mampionina Ismail Razafinarivo Hilda dia tena manao ny karazany hoe mahatra arak'izay tiany amarana ny fitondrana amin'izao fotoana izao na tsy fantatro mandrovotsia ny amin'izay mety valibontana satria ranomarina ny fitondram-panjakana zany izay mijoro amin'izao fotoana izao dia karazany mamaly fotsiny mamaly bontana izay resahana amin'ny fanakianana entina amin'ity code de la communication ity dia lasa makany toerana ohatra hoe raha fanaovana politika zany nataon'ny fitondrana dia makany toerana mpanohitra indray zany zao ny fitondram-panjakana satria tsy tena mipetraka eo amin'ny mampitondra fanjakana azy izy fa dia lasa izay fanakianana hoentitsiketo mikasika azy io tsy hoe mba miraisina le fanakianana dia hoe andeha ary mba anitsiana anao kibo mitsara tena fa manjary lasa tena hoe mametraka sy ny mpanao gazety ho fahavalo io nefa nambaran'ny Hilda tamin'ny fotoanandrony hoe diso adversaire mihitsy zao fitondrana misy eto amintsika izao satria raha ny marina tsy ny mpanao gazety na ny fahalalahana eo amin'ny lafin'ny demokrasia no atsangana ho adversaire fa dia lasa mametraka ny tena no fahavalony zao tontolo zao izay mandala ny demokrasia ny fitondrana malagasy ary efa napetrakantsika foana fa anisan'ny fepetrany io napetraky ny Amerikanina tamin'ny fotoanandrony rehetra hoe apetrao aloha ny demokrasia izay vao mahazo ny fanampiana na agoa io na inona kanefa ny fitondrana misy eto amintsika tsy dia tena manana azon-damosina loatra amin'ny fahaleovan-tena fa tsy maintsy miankin-doha ary io indray mampiasakazaka azy amin'ny lafin-jahatra tahaka an'izao kanefa dia tsy hita ihany izay vokatra izay azon'ny fitondrana manoloana an'izany fa dia kendaina fotsiny tsotro zao ny malagasy amin'ny fanohitohinana amin'ny fahalalana mitondra fanehoan-kevitra sy mitondra ny mahafantatra ny vaovao dia izay no anentanana antsika rehetrarehetra zany raha mpitso amin'ny 7 ora eny amin'ny anteny meram-pirenena isika hiatrika any reto solombavamboaka tsy hoe hiady amin'ny solombavamboaka akory sanatria fa ny solombavamboaka ary nefa nametraka ny hoe fandaminany fa ny miterovaimanta ataon'ny mpitondram-panatanteraka sy ny filohan'ny anteny meram-pirenena izao olana izao ary indrindrindrindra ihany koa ny ataon'ny filohan'ny anteny meran-doolona izay tena mamantsapantsana tokoa izay mametraka ny tena no any amin'ny toeran'ny mpanohitra kanefa manana lapa ihany izy ireo hitoerana sy metrahana ny tenany saingy tohatrany hoe fahitana azy dia eny ivelan'ny fitondrana ny fomba firesaka izy ireo Ismael Razafinarivo. Ia marina zany Michel Ralbert tsara aloha ny manindry ety ampiandohana tsy hoe ampiandohana moa zany fa mamaraparana fa ampiandohana zao famaraparana anazy zao ny radio zao mifarana zao fa mbola itoy ny fahita lavitra rehefa avy eo amin'ny fitora sasany ny zavatra tsindrina ny lehibe ny androm-panjakana anankiroa zany na ny filohan'ny anteny meram-pirenena na ny filohan'ny anteny meran-doolona dia samy namatrapatratra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ny filohan'ny anteny meram-pirenena aza moa dia nanindry mihitsy hoe manameloka zany hoe isika manao an'ity combat zay eritreretintsika fa combat juste combat noble dia nomelohan'ny filohan'ny anteny meram-pirenena
raha nisy angambany atao hoe nanao barofo indrindra teto amin'ity tany sy ny firenena tya de ny folohan'ny antenimera-pirenena satria dia efa nisy folohan'ny antenimera-pirenena teo alohany teo fa nitrongisiny tamin'ny fomba enjana no nanaovany azy takan'izany keo ny folohan'ny antenimeran-doolona ty moa efa nanaovantsika fanamariana amin'ny ankapobeany eo le hoe efa mitambesatra ny taona sy ny karazany fa ilay tatitra tsy fantatro hoe inona ny tonga any amin'ny folohan'ny Sénat fa de hoe tahakany hoe nanao censure nga sady ampandrimbona tamin'ny loolona Olivier Rakotovazaha de zao azao vao mitonona n'izany anaran'izany fa raha ohatra isika nivoaka tao atokotany tao mantsy mbola nitoy ny fifanazavana de ny antony na tonga ny sénateur Olivier Rakotovazaha zany hoe nanao droit de réponse tatya de satria nitonontonony Ismaël Razafinarivo ny anarany tamin'ny fandarana farany za sendra teo de zay taiza monsieur le sénateur no nanontonona ny anaranao ary oviana tamin'ny fomba ahoana de zay hoy izy ny tonga taty amiko zany hoe raha ny tokony hoe zany ny droit de réponse ny sénateur tsy tokony mitenir akory tato anatiny ty miara-manonja ty ary tsy principe napetraka mpanao gazety mihitsy no hoe maka olona avy any amin'ny zatsy na zaroa maneho hevitra fa de combat iombonany ao anatin'le métier aloha zay manao an'izao miara-manonja izao faharoa manarakaraka an'izay dia miaingy amina campagne de dénigrement misy tena fomba mihitsy zany anaratsiana n'izao zavatra rehetrrehetra atao zao any amin'ny tambazotra mpifandraisana any amin'ny tambazotra sosialy sy ny karazany any atsanga tsy amanorana ary milafinoatra an'ireny moa de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mesure ohatry ny ahoana koa zao tokony ho raisina amin'ny zavatra tsy marina be de be mivoaka any amin'ireny réseaux sociaux ireny satria ny zavatra anahirana eto mantsy raha olany ty code de la communication ty de ny any amin'ny côté amin'ny fitondrana zany ninninona teneniny ninninona rumeur na fanalambaraka na filazana vaovao tsy marina taony dia afaka manao an'izany ankalalany izy satria arovan'ilay appareil fa ny ety amin'ny ambiny dia io ady ataotsika io ka manantitra zany sika fa rampitso dia azavaina ihany hoe ny antony anaovana an'ilay sit-in eny amin'ny assemblée nationale dia rampitso no andamina ny hoe lahadinika tahaka ny ahoana no hitsofoka amin'ity session extraordinaire ity ny antony sit-in rapitso dia anezaka sika mba tsy ho atsofoky ny eo anivony conférence des présidents ho ao anatiny lahadinika amin'ity session extraordinaire tya ity volavolan-dalàna momba ny code de la communication médiatisée ity satria tsisy dikany ilay ajournement nangatahana tamin'ny zoma raha ao anatina 2:20 ora de efa alefa sady kanefa zay miteny any amin'ny fitondrana de vonina hidinika vonina hifanakalo hevitra sy ny sisa nisy olombavambahoaka raha teo mbola voandroany aza ny sasany vo niratra ny masony hoe ay ve tena nisy tokoa ty avant projet tya de ity le anankiray mikitikityana nantsotsika hatriny tamin'ny maraina hoe loi andrenjato hita mazava tsara ao anatin'izay zany ny fampitahana fa ilay andao ataotsika hoe avant projet iny zany no atao hoe inclusif kokoa satria na ny maso iraisampirenena na ny professionnel du métier na ireo atao hoe expert teo anivony lafiny juridika sy ny karazany dia samy nametraka ary nisy esprit nanentana tamin'izay lafin'izay dia novaina raha ohatra ka fitinina ny amandy tao amin'le avant projet rehetrrehetra saika nampitomboana rona nampitomboana telo atao amin'ilay lalàna tonga eny amin'ny antenimera-pirenena ny rafitra tokony hoe mife ny
fifandraisana sy ny serasera tsy maintsy anatsofoana kely hoe mierany ministera aloha zany hoe raisy ny giazany ny fanjakana zany ilay fahafahana mijeriny hoe iza no tokony hosazina, iza no tokony homena ny fahazahon-dalana sy ny sisa, ary ao anatin'izany dia misy andininy maro manelingelina antsika efa nazavainy namana hatrany tontolo andro ny hoe fandrakofana ny ty Madagasikara tya, ny resaka fahafahana manome ny fahazahon-dalana iodina na ny lisanse be de be zany zavatra manahirana ao anatin'izay lafiny izay. Ary eo raha teo moa lay fatolona nataontsika momba n'lay eriapita ny lalàna momba n'lay hoe resaka cybercriminalité izay mbola namerenana indray an'ilay fambonjana sy lamandy zay midangana de midangana ka mino fa azotsika menakavo zay combat atao zay. Za de mamerina satria misy manatsatso ty etsika ty hoe fa maninona tsy ny fiakarany solika any anaovana miara-manonja na fa maninona tsy ny vidim-piainana ka tsy possible intsony ny combat atao raha mpitso raha afaka mpitso na momba ny solika io na momba ny vidinentana io na momba ny fantrany io na momba ny kolokolo io na momba ny inona raha lany ity projet de loi portant sur la communication ty dikan'izany dia ameana ho antsika ary mamerina ihany fa mitaridalana ihany ny mpanao gazety fa ny tolona iarahantsika rehetra manana namana Ildasa Lalatina Rakotondrazafosa Fetra Rakotondrasoa no andray ny toyana. Dia fanamafisana fotsiny angamba ny namana Ismail Razafinarivo ao anatin'izay rehetrarehetra izay maro no nyresahana be no navoaka teto tamin'ny fanaokevitra ny amin'ny hoe diso tsy araka ny tokony ho izy tsy araka ny fanarahana ity code de la communication ity. Efa nambarako teo tamin'ny fandraisako fitenenana fa dia anisan'ny vavolombelona ny tena indromy antaona niatrika an'izany fandinihana ny code de la communication zany ary ananako daholo ny document rehetra momba andreo dia izay no natonga nampiantso an'Andriamanitra teo hoe Andriamanitra tao nivan'ireo tao anatin'ny gouvernemanta le code de la communication ny fanarahanay teto Antananarivo ny tany Antsirabe any hoany tsy narahako fa ny tany Mahajanga zay namoaka ny hoe code finalisé dia narahako hatramin'ny farany dia ireo mampangitikitika antsika ireo dia nambara fa hoe foanana mihitsy aza tahaka ny hoe article 20 moa izy amin'izao fotoana fa tsy fatako intsony ny article 20 ohatra ny antenumerandolo le matadidy amin'ny Tsipriany dia ny zavatra tiako mafisina fotsiny farany ary entitra indrindra dia ny hoe ny fahatongavantsika namana mpanao gazety ny présence tsika eo ampandinina ny hoe inona no ordre du jour no an'ny Assemblée nationale dia zava-dehibe mety influence amin'ny fanapahan-kevitra ireo zay ny tena izy zay no lazainay fa dia hiatrika ny ero rehefa avy eo mpanao fanatanjahantena ny tena ny tiako ho amafisina ho atsika any atokantrano any zay manaraka zay manana fikasana anaraka io etsiky ny mpanao gazety raha ampitso io dia misy ny mesure de sécurité mba hialana amin'ny fanakorontanana eny antoerana no azotsika an'izay tsy mba tsy lazana fa ny mpanao gazety no mitarika fanakorontanana na fanonganam-panjakana na fanimbana fotodrafitrasa-panjakana sy ny fotodrafitrasan'ny vahoaka dia iangaviana isika rehetra mba hanaraka se conformer amin'izay mesure de sécurité izay fa tena ny fahadiovana tsy misy pentiny ny etsika izay ataotsika iankina ny fahadiovana tsy misy pentiny ny etsika izay ataotsika izay mesure de sécurité izay angatahana amintsika mba hoarana izay fetra rakotondrasoa ihany koa tsara ny manindry fa tsy hanao filarana zany sika ohatran'ilay nitranga farany teo ity moa zany de iteo hoe
iverina amin'ny raison ve a na ny eo amin'ny assemblée nationale na ny any amin'ny gouvernementa ka hevitra na de toko hoe kely de kely ny aminy hoe so de tokony ho dinihana ihany so zavatra angatahana izao raha tsikaritsika zany a tena miezaka mihitsy raha ny tokony ho izy eny hoe anatina vanim-potoana ohatran'izao ny tokony hoe andao ara tena hidiny tsika androany de androany ihany satria fatatsika efa nisy fanadinana androany natsaitsika tsara zany a mba tsy hoe avy amintsika no araka le tondrotondromolotra hoe mitady korontany mitady fanakorotanany eto amin'ny firenena ray zay faharoa tsy misy ny filaharana fa avetrany a de eny amin'ny antenimieram-pirenena ny fotoana efa nisy olona zany a ato amin'ny rafitry ny mpanao gazety a tompona andraikitra am'le eny amin'ny antenimieram-pirenena misy olona tompona andraikitra nalefa any amin'ilay PNUD zany sitinina zany a dia tsy misy zavatra angamba mba atahorana hoe isavorovorobe na inona fa de mipetraka de mamelatra ny inona moa ny lamba mety afaka mifanetanetana eo ve na ohatran'izany fa akapobeany zany a tokony hoe voafe tsara mihitsy ny zavatra rehetrrehetra de mipetraka ary zay le hoe isika mpanao gazety rehetra ary tafiditra ao anatin'izany na ny teknisiany na aza na ny animateur sindritsy raha tokony izy moa mbola isy fandaminana satria eny any izahay de afaka mampita mivantana ny hoe zao ny fivoaran-draraha ty a de tokony ze vaovao mivoakeny koa mbola tokony hiara-anonja amintsika rehetrrehetra fa mbola ambara amintsika ihany moa fandaminana mikasika an'izay a fa dia mandra-pivoaka ny hoe inona ny lahadinika ho tapahany eo anivony antenimieram-pirenena ary zay indrindra moa na tonga nanipika manokana an'le hoe le lehibe ny androm-panjakana manana influence koa ao anatin'ilay raharaha satria raha zany zavatra nitranga tamin'ity androany ty zany a dia afafa ihany ny fandrenesana azy ka rampitso a conférence des présidents amaritry ny hoe inona ny hodinihana ao anatin'ireo projet de loi anakefatra ireo ninona ny rovina ninona ny voaloha ninona ny faharoa isika de mangataka ny hoe tsy ho ahitao aloha ity a lalàna momba ny fifandraisana ity indrindraindrindra tsy isika marina fa nanam-pikasanytsika hoe iteten'ireo maso ivovahiny samihafa fa ny avy amin'ny PNUD mihitsy a no ny antso hoe tongava aty hijerenany zany rehetrarehetra zany tokony antony ahafahana aloha manao recul kely ao anatin' zany zavatra zany satria tsy mandehandeha ho azy a izany zavatra rehetrarehetra tenentsika zany de mamerina hoe raha ohatra ka mpitondra mbola normal tsara de tokony mahafantatra daholo ny hoe inona ny zavatra tokony ho raisina fepetra tokony ho atao efa nisy ohatr' zao ihany ane tamin'ireny nampidirana amponja mpanao gazety tariananina tariny eny nefa rano ny filoham-pirenena mihitsy no nanao déclaration à la nation farany ny aminy hoe zao ny fepetra ka alanenina daholo no atao alanenina no atao de ho iteo hoe atraiza ny andraisan'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka an'izany trangan-javatra zany satria raha mijery ianao nge vo marainy ny andro de maintimainty fotsifotsy be ny akamaroan'ny gazety vo misandrasandratra ny andro de mitovy daholo ny akamaroan'ny re any amin'ny onjam-peo rehefa avy eo mbola zay ho jerenao en petit écran de hitovy daholo ny zavatra hitao tsy tonga ho azy zany ary samy manan'izay mba eritreretiny daholo na patron de presse na ny sokajin'olona samihafa tsy azo hoe hevitra olona ray no hibaiko atongavana amin'ny zavatra ohatran'izany fa maharary etsika rehetrrehetra zany ity fihetsika sy fomba ataony ny mpitantana ity ary dia manahirany zany zavatra zany a namana fetra Rakotondrasoa. Ya, Ismail Zafinarivo a eto manko ny ahitantsika n'le mauvaise foi n'le mpitondra fanjakana sy
ainotsika n'izay karazana bras de fer izay hoe atraizany fahasahin'le mpitondra fanjakana ny vaovao zao vomivoaka nanivony antemin'ny era-pirenena nafantarantsika fa ataondry zareo zao alina izao ny conférence des présidents anapahana an'le ordre du jour dikan'izay raha pitso efa hiroso amina fandinian-dalàna am'izay fa raha tena izy manko le programme raha pitso zany vao adoption en ordre du jour conférence des présidents de aveo séance plénière mi-adopté an'le ordre du jour efa tena manao bras de fer mihitsy zany efa combat zany ty zany hoe tsy raha pitso le conférence des présidents zay tiko tenenina fa androany zao ary raha tsaronao aza lalatina raha kotondra zafy a tokony hoe androany après midi no tapahana le izy fa hoe lasa raha pitso jereveo ndray a androany alina ka zay jerevantsika tsara ny le logika Ismaël raha hitatsika tany amin'ny deska tsirairay avy tany a de tokony ho latsinainy omaly no nanomboka le fivoriana tsy ara-potoana aveo moa zay mifampiantsoana ofisialy aveo namoaka communiqué faharoa ny présidence ny république hoe nilaza hoe diso lay communiqué azonareo teo a fa manomboka talata le izy zany hoe natontona mitovy amin'ny CPE io zany de fa kajy avy amin'ny fitondram-panjakana hoe aleo ataotsika amin'ny fotoanany CPE ny fanokafana n'lay fivoriana tsy ara-potoana ary latsaka anaty latsaka anaty vovotsika jerevantsika lay fanakorontanana sy fanasoketana hatramin'ny maraina no hoe ny mpanao gazety de hoe nitsimbazaza androany zay tsy fanapa-kevitra ny mpanao gazety fa le mpanakorontana sy te anasoketa mpanelitsao te anasoketa ny mpanao gazety ao anatin'le hetsika zay ataony de resy lahatra mitovy amin'le fitondram-panjakana hoe tsy maintsy hoe titsimbazaza reo mpanao gazety reo or ny mpanao gazety nanapa-kevitra fanajana n'ireo zandry sy zanaka hoe tsy hoe nitsimbazaza tsika androany a tsy anao hetsika tsika androany a radio miara-manonja isona ny gazety de mipakembotra indray ny fitondram-panjakana tokony ho androany raha ny prévu no anaovana an'le conférence des présidents de hatramin'ny ora 10 minitra teo mbola tsisy vaovao fa de ny vaovao retsika Ismaël de rapitso amby folo de rehefa ny s'organiser par rapport am'izay fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana zay isika mpanao gazety hoe raha mpitsosika no avy eny tsimbazaza de tampotampokeo androany zao sasakalina zao ndray no anaovana an'le conférence des présidents zany mampiseho nisy teny nataony Ismaël teo hoe mbola normal ve le mpitondra eto zay indrindra raha pitso amin'ny folora zany de efa tonga dia séance plénière adoption an'le ordre du jour avy hatrany zay zany fandaram-potoana retsika eo manahirana be le izy zany raha ohatra mijery n'zany fandehan'zany satria isika zany a tsy vitany hoe manana mpanao gazety eny an-toerana fa misy le parlementaire mihitsy mba misy tsara sitrapo mampita vaovao a ny vaovao enitsika de hoe bon raha pitso amin'ny folo loatran'izao de zay zany niankina tam'izay ny fandaminana rehetrrehetra de lasa aloha zany ny saiko hoe le principe de séparation de pouvoir mihitsy zany eto amitsika no tsy fantatra intsony hoe inona ny tena andra zao zany zao raha ny tokony ho izy a de hoe eo anelanelona ny exécutif sy ny olo serasera le parlement raha ny tokony ho izy zany reo tokony zay nge le hoe solombavam-bahoaka raha ny tokony ho izy zany a ny irona ny député kokoa de hoe inona ny feom-bahoaka mihoatra am'ty zavatra alatsaky ny exécutif aty fa le zany lasa misy ohatran'ny complot ao anatin'lay raharaha de tsy fantatro moa raha mifandray am'le hoe raha ny tokony izy matsy toa hoe nisy conseil des ministres androany ariva mifandray conseil du gouvernement mifandray am'izany ve ty zavatra ty ka niainga avy any amin'ny gouvernement tandray hoe hiazaka zao ty le retsy fa zao ndray no stratégie zany hoe raha nanao an'ity tontolo andro ty tsika de ny zava-misy araka ny teny Ralbera teo manao contre-attaque le hoe inona ndray ny contrena an'izao zavatra ataony ka tsy any nge tsika tsy any amin'ny resaka hoe bras de fer an-tanjona fa ahoana no amafana sy anadiovana an'ity zavatra maloto be
asaina lanininy solomavambahoaka ity ka tena misy mauvaise foi manifeste araka ny tsipia namana lalatina rakotondra zafy teo a ity raha ty raha izao koa ngamba de tsara koa tsika aloha manao fivriny extraordinaire tampoka andaminany hoe inona ny zavatra tokony atao satria lasa ohatrohatran'izany zany ny ifampitondrana ny ty raha ty fa mbola mamerina misy antony matoe 4e pouvoir nefa rany zany zao ny 1 2 3 mitambatra amin'ny anankiray tokana kely ty fa de raha izay no izy a de kivivra vira e fa hoe fa maninona loatra no lay fahefana anankitelo eto amin'ny firenena mitampatra zay le toko hoe principe de séparation de pouvoir mihitsy misy tikony mba oui le izy izay le hoe fitambaran'ireo fahefana telo manoloana le hetsika natao mpanao gazety zay no vo maika mamelanja ny hetsika ataotsika le logika ny zavatra zay ataondrareo any no tsy mandeha amin'ny laoniny za te hiverina foana am'le tenin'ny Ismaël teo hoe mbola normal ve ny mpitondra atsika kehitriny fa raha le logika misy akehitriny de ohatrany tehiteny a hoe sao de efa tsy normal intsony ry zareo ihany no manatsatso no milaza fa mpanao gazety vitsikely ireo mitabataba mitakireo ry zareo ihany no miteny fa filamboatsiariny enireo fa io lalàna io de tsy maintsy laniny nampalahelo androany a ny filohan'ny sena eritreretina fa olon-dehibe olona vokiandro vokitraikefy eto amin'ny firenena mpahay lalàna nanao adevitra tamiko izy roa herinandro lasa zay milaza fa tsy mahafantatra na ny endininy anankiray ao anatiny volavolan-dalàna io androany izy no milaza fa mahafantatra an'io ary mamelesona ny mpanao gazety mikasika izany hoe fahalalahana amin'ny teny sy ny code de la communication mahamenatra zany ny filohan'ny repoblika efa nilaza iny fa mpanao gazety ny hevitry ny mpanao gazety io no entiny eo anivo ny parlement io mahamenatra zany ny filohan'ny antemeram-pirenena ihany keo de tahak'izay ny nambarany voateo tsika tamin'ny atoandro teo na eno loholona ray loholona eto Madagasikara nilaza fa tsy ny fampiresaka tsy nanolotra tsy nanatona andry zareo itsika mpanao gazety zany hoe lay fahefana ray manontolo eto amin'ny tany sy ny firenena mihitsy a no efa tsy manaraka intsony ny lojika ny zavatra zay ny mahatonga na hiteny manamafy ny tenin'ny Ismaël hoe mbola normal ve ny mpitondra misy akehitriny satria manahirana fetra ny raha mitsimpona isika a commencer par le ministre miahan'ity raha mangy ty a saika formation sauve daholo ry tamin'ny régime socialiste misy retourna olona be de be avy any amin'ny tatsinanana tany zany eo anatin'io régime io ary zay koa anisan'ny faiblesse nyity régime ty satria olona opportuniste daholo ny camarony le mandrafitra le appareil d'état de misacroche par tous les moyens coûte que coûte na de hoe inona moa e mandeha andeha hidona amin'ny rindrina sy ny sarotra io asa ahoana ny fahitany lalatina le izy fa manahirana zany le ataoko hoe saina tsy de araka ny tokony izy tsara no vandrara eto Madagasikara zao ny any no zavatra hitako izy Malahazafinarivo Fiantrarakotondra-Soa Ildasinjo le fitondram-panjakana marina ny teninao teo Ismaël hoe ho tonga hatrany amina izy io manko manenja tady zany izy io ataony am'le hoe tampotampoka eo de hiazakazana ny conférence des présidents de alefa amin'ny folo ora maraina raha mpitso ny adoption ny ordre du jour na ny fandaninany lahadinika misy zavatra tena hitanao mihitsy zany hoe maika e zay zany ny tiany aseho amintsika io
de zao ny fandehan'izy io mitovy tsisy valaky zay tamin'ny raharaha namonjana ny namana mpanao gazety tamin'ny 4 maika be mihitsy tonga de natao aingakaingana be mihitsy le ary ny dénoncé tsika tao anatina fanambarana mihitsy moa tamin'izany fotoana zany hoe le célérité le fiazakazahana ao anatin'le raharaha lasa miteraka ayavy hatrany mampiayahanao zany de mitovy tsisy valaky am'izay fa zao iny fiazakazahana iny voatery mifrainina rehefa avy eo de nifara tam'le niteneninao teo hoe lasa ny filohan'ny repoblika nanao kabary ho an'ny firenena ao fa niteneniko ny ministre de tsoahana ilay fitoriana mitovy tsisy valaka am'izay zao zava-misy zao alefasy foana miteny ny filohan'ny antemnera-pirenena miteny ny filohan'ny antemneran-dolona miteny ny ministra Andrenjato miteny Olivier Rakotovaza de hoe alefasy miteny ny président commission any amin'ny télévision nationale maly alefasy hoe satria inona Ismaël Razafinarivo dia tohizana efa nitenenina teo de tohizana foana fa ho avy ny fotoana ifrenen'io tsika mahalala tsara fa ty fitondram-panjakana ty raha misy zavatra mampatahotra azy de io fianakaviam-bera isam-pirenena io atahorany tahaka nyreny asa zay fomba ilazana azy hoe rehefa zazakely ny ampitahoriny ho avy ny bibibe mampahorina ny kakabe sola de matahotra zay sehatra resam-pirenena zay ihany mampatahotra nyty fitondram-panjakana ity ty tsy de nitsikarytsika firy fa langage diplomatique moa le izy fa tsika mpanao gazety rehefa manao ny fanadiadiana de matakatra ihany hoe inona ny tian'le izy tenenina rehefa nanady ady tany omaly raha ohatra ka nanao an'ilay dialogue politique ny vondrona européenne niaraka tamin'ny gouvernement malagasy de anisan'ny teneniny vondrona européenne mihitsy oloha hevitra nodiniana tao io code de la communication io raha zavatra maivamaivana raha ohatra tsy de nisy dikany zao tolona nataontsika izao tsy ho nanaitra ny sehatra resam-pirenena hoe hatramin'ny vondrona européenne ny interpellé ary le izy Ismaël Razafinarivo fetrarako tondra soa de niteny mihitsy ny Union européenne tao anatina fanambarana ny tambarana moa zany hoe tambarana amin'ny primature fa zay le teneniko hoe langage diplomatique io de hoy ny vondrona européenne zany hoe rehefa niresaka ny code de la communication dia samy ny insiste samy nanindrina ny andaniny na ny ankilany fa tena sarobidy io fahalalahany ny asa fanaovan-gazety io samy miteny hoe nous sommes attachés à la liberté de la presse mazava ho azy fa tsy tia fitondram-panjakana zay manao code de la communication mamony ty no andeha hiteny an'izany fiatsarambelatsira miteny an'izany fa ilay vondrona européenne no niteny an'izay rehefa atao moa ny communiqué conjoint de tsy maintsy mba atao am'izay mampetipety any rehetra le izy langage diplomatique io fa mazava zany fa na ny dialogue politique zay anisan'ny tena zava-dehibe fa iankina ny fahafahana mahazo vola izay tena tompotompony ty régime rajonary mampianiny ty ho resaka volany amin'ny setra resam-pirenena io dia tadidio tsara fa nitsindrina manokana tao ary anisan'ny loha hevitra ny resahana zany ny code de la communication raha tsara io araka ny tenin'ny Olivier Rakotovaza teto hoe tsy azoko mihitsy anareo fa efa ny 7 isanjato mety fa ny tsaiko 7 isanjato mety fa ny 7 isanjato sisany ratsy tsy aritra moa ny resahana hoe ianao ve Ismaël Razafinarivo omeko sakafo faran'izay tsara ianao fa asiako rora kely eo anatiny 7 isanjato zay rora zay inona tsy nananao an'io nakadratra napozina mihitsy anao ohatra zany Andriamatoa Olivier Rakotovaza zany hoe andao isakafo hoe tsara tarehy io entrée plus plat de résistance tena dray kaviara mihitsy na tsaitsaika ohatran'izany de ao anatin'le kaviara ao sitsika vitsika kely na sitsika tranom-bitsika na sitsika taina trondro na kely de inana an'io ve izy na tsara be le izy jerena fa masisosiso na hoe le fofony fotsiny zay izy fofony ve fa za inona ary tsy anekenareo an'le sakafo tsara pôzy fa le fofony fotsiny zay le teneniko anao hoe zay zany le voiziny le fitondram-panjakana zay zavatra zay any manimba n'le zavatra rehetra ka te ametraka hoe karaha tsara moa le code de la communication tsara be araka le fiteny zareo hoy ny talian'ny kabinetra ministera hoe mbola azo ivelomana tsara io hoe hoy izy tany anatin'ny dondresana karaha tsara ve ho ale izy de ahoana moa tsy andresen'ireo lahatra n'le vondrona européenne tsara be io maninona ny vondrona européenne ny voatery mbola mi-interpelle hoe attention nous sommes très attachés à la liberté de la presse tandremokely zay inona zavatra efa tsara ve de mbola sinadihevitra hoe ndo mbola iresaka ihany tsika nyty lapany avoloha ty nefa efa tsara tare le izy matoa ao anatina sujet discutena amin'ny dialogue politique ratsy zay mazava be zany rehefa zay foana hatramin'izay mitovy amin'le pnuda ihany io
izy telomenada raha ohatra ka mety am'le pnud io zavatra nataony gouvernement io inona ny mbola ampiasa saina n'le pnud ampiantso atsika itongava hoe avianareo aty fa hitondritsika n'le document makany amin'ny gouvernement zay ny objectif an'io fionatsika io ary tao anatin'ny fanasana de nalefa ny pnud hoe ity le version ny fanarahany mpanao gazety taminay tato amin'ny pnud sy ny ministère ny serasera ity le tadiavin'ny zareo alefa any amin'ny gouvernement ity ozy le projet présenté à l'Assemblée nationale am'izao tsika amin'ny teny zao nataony niavaka tsara mihitsy raha tsara ve le any gouvernement inona mbola isam'ny pnud saina iteny amintsika ndre ty le atsika fa tsy tonga ve de omeny zato isanjato nitehaka hoe alefaso feu vert carte blanche voateo io nataony gouvernement io nidikan'izay le sehatra resam-pirenena nge efa rouge le clignotant efa mirehatra menamena hoe tandremo de enao mbola ifonce tête baissée mbola andeha any ianao azakazaka idona mirindrina de midona mirindrina de nefa rano io ange ary zay tsy takatry hery rajonary mampiana izany ange voatery amon'ny hafa eo indray ohatrany tamin'ny fanagadrana mpanao gazety de tsy homenatra ve enao alefa mandrehatrafo daholo na mandrehatrafo amin'ny tenany daholo ny président ny assemblée ny président ny sénat ministre ny serasera ny sénateur ny député efa tsy hitanao tsony ny aso ve masaina amin'ny teny daholo akoatrany gazety ny zareo zay milaza tsao sy lainga mihitsy amotehana an'le izy zay manko a le mpiserasera zay tena atao daholo izy rehetrarehetra alefa mandrehatrafo ohatrany ozy aho hoe mieritreritra ve le mpitondra fanjakatsika le ekipa anao ihany ndana daholo aloha aretony afy de za super pompier mamono azy rehefa aveo tsy menatra ve mifilohan'ny république efa zay ny tranga tamin'ny 2014 de mbola anao an'izany any am'izao fotoana izao rehefa iteny ange le pnud nefa rahan'le izy ange zay ny tao anatin'ny communiqué ny fanasana nataony hoentitsika ozy le document hoentsika ny anaty gouvernement raha tsara ny fitondram-panjakana tsy mila document hoentina any amin'ny gouvernement zany tsony ny pnud matony pnud zany mbola misasatra amin'ny teny hoe atsotsika ary nyresaka tamin'le solotena tao pnud ho azy ako tamin'ty atoandro ty satria niantso ry zareo ny teny an'io zavatra io de hoy izy hoe hoasaitsika eo mihitsy ny secrétaire général ny ministère haeno an'le resaka zany hoe nareo kosa aza manao mauvaise foi fa ty ange ny zavatra ny fanarahana de tsy ataonareo ary le mpanao gazety tsy mila voatsiara araky ny tenyny andrenjato liberticide fa le mpanao gazety de tsotra hoe io nisy version ny fanarahana inona ho any voatsiary am'zany adala zany reo pnud reo nampanao azy tamin'ny fotoanandrony ka ny a de tsotra volanarina teny ambaravarankely satria tellement manana loatra le firenena mikambana tsy tanaiza narina amin'ny volanay fa ndao ndray aloha ivorivory ohatr'izay zany mahavarina ny lalatina de zao hoe misy zavatra be da be zany zareo ihany de efa miaiky fa tsy mety ohatra ny article 20 voananomboka ny tena iny any olona hoe tsy mety io de niaiky izy hoe tsy mety ary fa alao fa izy commission paritaire namboatra anazy zany hoe nidikan'zany ane zany a fatany tsara misy le izy fa tsy mety fa hoe alefasa aloha nahoanina tsoany zay le dido zay inona le tanjony isika ve zany mila voatsiarina te anao an'izao fotsiny sa misy provocation le izy zany tena misy provocation hoe aloha tonga de tsorona ary za tena mbola te hiteny hoe raha dido ara dia alefaso ka zay manko alefaso izy ty re de mitovy ohatrany mety fara zany ohatrany asa raha tadidinareo tamin'le statut particulier natanarivo niady teo de niady to de niady ary any tam'izany ministre mafaly solona gazany de hoentiny atraty amin'ny prime ministre azy le fomba fanao fa raha nire tam'izany moa dia ny haute cour constitutionnelle ny ohatrany karazany sauver anazy mazava ho azy il fallait sauver le soldat rajonary mampiana zay indrindra hoa fa maninona manao zavatra oatra zany gouvernement tamin'ny virin-dala zany hoe miseo zany le gouvernement hoe anao combat fa mivirin-dalana miemitra rehefa aveo gouvernement tamin'ny tsanga miemitra zay ngamba no ilazana azy ahititsika hoa aleo andeha zandre ohatra ny teteny an'izany za tena mampiriziky fa zao alanenina moa zao de atao fa rehefa inona moa misy fiteny malagasy hoe rehefa sarotra lanify a de aloha andeha tsy maninona teny an'izao ako hoe aloha ary alefany zay ihany mantsy sady karazalazana conclusion ihany ny aty mihoatra am'izay tenytsika rehetra fa rehefa tsy ampy rehefa tsy nilaitra n'izay bala amin'ny fananarana rehetra natao hatramin'izay zay de hoy aho hoe ataovy ary ndao ary ndao fa lalana de lanio fa izao so de veriny fa hoe ampihemitra atsika fa ndondray ary zao alao laniny le code de la communication de toizatsika miara-manonja atsika
raha tsy hoe akatonareo daholo angany radio rehetrarehetra zany fa vao mankandray raha ataontsika alefaso e alefaso de zao ary zao ny gazety rehetra ny radio rehetra ny télé rehetra iara-moaka dossier andreo fitondram-panjakan'ireo androany miara-manonja foana ny resaka eo nataontsika isan-kerinandro nataontsika tsy fantatro hoe ao anatin'ny toute la semaine tsika latsinainy ka hatramin'ny zoma dossier fito ao anatin'ny semaine ane de fa ampy zay latsinainy ka hatramin'ny zoma tsika mahafinaritra ty fitondram-panjakany sara loatra ny régime rajoanary mampiany ny tantarany nandehany ny dia mivady amin'ny folo nandeha name boky mitantara mivady amin'ny folo mananasy ny atsarany zany mananasy zany rehefa atao jus atao salade de fruits zany ny tantaraitsika latsinainy ka hatramin'ny zoma ndo sabotsy ary anao miara-manonjy ao amin'ny miara-manonjy navoakatsika ny dossier rehetra le tsy avela resahantsika andavanandro io de alefaso ary zany hoe ny gazety mivoaka sabotsy mamoaka an'le dossier ny radio rehetra manao miara-manonjy ny sabotsy miara-mamoaka an'le dossier ary tsy sarotra nge mitady dossier momba andreo e ny ao amintsika eo rehefa tsy resahana intsony am'izao tsika miteny zao de ny télé koa miara-mamoaka an'iny zay ny ataontsika isaka sabotsy de ahoana hitenira ka zay nge fa manaraka ny teneninareo e fa zao tsy metimety aminareo le miara-manonjy amin'ny sabotsy le mamoaka dossier ka drao daholo ary reo mpanao gazety rehetrarehetra reo de idio daholo ny gazetiny sy ny hainao manjeriny sy ny télé any mandoa 100 millions d'ariary daholo rehefaso mihitsy ny fa tsy manino de tsika se déclaré insolvable aiza koa moa ny ahitana 100 millions d'ariary mety mahita ianako ny fiarako ary zato amby arivo atao anatin'ny facebook ato tsika manomana hoe tsika manao hoe alefaso ihany fa nitsaro fantatrareo le tsara mampatsihivina ny zareo zany angambany de tamin'ny mivoaka moa iny article 20 cybercriminalité iny a de tena mifanojo tamin'ny sommet ny Nations Unies zay raha tsy diso ary tena navarina fa de ny filoha amerikanina mihitsy no niteny zany hoe mahavarina ozy izy am'izao fotoana zao fa de misy firenena mandeha miemotra mandeha manao dimenotra amin'ny olona rehetrarehetra fa de président américain mihitsy no niteny an'izay de fa de mamoaka lalàna tena mamoehitra mihitsy eo amin'ny ny fanaovan-gazety sy ny anina ka raha hoe anao an'io a de mino maromarina fa de ohatran'izay ihany ko hoe Madagasikara ao tonga de hitantsika ane hoe raha voty io rapitso ary raha afaka pitso any a de hitantsika nyreo réaction internationale hoe lany io le loi liberticide satria efa nandeha tany amin'ny RSF sy ny karazany manko izy io ny RFS efa miteny an'izany daholo de hitantsika ka reto le solombavam-bahoaka reto ve zany a ataty an'izay hoe nareo reo no tompona andraikitra eo amin'ny masony zao tontolo zao sy eo masony ny taranaka faramandimy moa zany satria tsy maintsy ho fantatra ane zany hoe ianina olo le nandany an'le ty le lalàna nampitsangamenatra amin'ny Madagasikara ty am'ty ary nefa ny tsara ho tadidina koa fa natonga ny PNUD nanao an'io le atelier io a ny point focal an'io de justement zay io le hoe anisorana ny mba ampitovy ny lalàna malagasy amin'ny lalàna rehetrarehetra ny era zao tontolo zao zay zany nanaova amin'ny PNUD an'io ka azo on comprend zany hoe fa maninona izy ny sarotiny am'le izy a satria le zavatra tena hoe any amin'ny tanjona ny tratrariny mihitsy no ny verenana zany a eo moa ianao ny resaka lizy hoe mety avany amin'ny pays Staline marina ve le olona nanana izy ka tsy natakatra an'izay le hoe hafa mihitsy eny am'izao fotoana zao fa tsy tamin'ny fotoana ny anarany zareo tany zany ny anazy zany tiako resahana hoe andalo eny amin'ny antemeram-pirenena afaka ora vitsy les conférences des présidents napahana an'le ordre du jour rapitso ny tena fanapahana azy amin'ny séance plénière manana fahefana ny solombavam-bahoaka tsy ampitsanga menatra ny mpitondra nyresantsika teo hoe raha ifonsa de ifonsa anindry de anindry ny fahefanam-panatanteraka za mino fa reo solombavam-bahoaka na toko hoe tsy izy rehetrarehetra fa ny ampahany betsaka mbola mahavita mieritreritra ihany manana zany hoe feon'ny fieritreretana anakana an'izay everina fa ho zava-doza hitranga eto amin'ny firenetsika izay mbola miantefany ny antso ny mpanao gazety hoe raha mbola azonareo atao ny mitazona aloha ny mitazona lay tranga tsy isy sy tsy isy eo eto amin'ny firenetsika de aleo tazomina le izy ny fangatahany mpanao gazety de fifampiresahana ankitsi-po tsy
tsy le fifampiresahana resahan'ny prime ministre somary manahirana ihany Ismaël Razafinarivo ny miaino an'le prime ministre hoe zay ane malalaka amin'ny fifampiresahany fa taizany fotoana ifampiresahany ao anatin'ny 3-4 no heverin'ilay fahefanam-panatanteraka ny tsy maintsy andanina n'le volavolan-dalàna ary zao naverindray zay zavatra noetreretin'izay raha efa mba nanemotra le izy a ny teo amin'ny parlementa ary de tak'izay ihany koa ny nambaran'ny filohan'ny antenimera tak'izay ihany koa ny nambaran'ny filohan'ny antenimera-ndoolona le langage milaza fa ifampiresaka mbola tsy tanteraka zay izahay mpanao gazety ny mpanao gazety rehetra ny olona resy lahatra amin'ny findresaka fahalalahana faneho-kevitra saro-piaro amin'izay faneho-kevitra zay a tsy mangataka fa tsy ny hoe aemory io de andao na isan'andro ary sika isakariva ifandinika ny andininy tsirairay ao anatin'io volavolan-dalàna io vitatsika io rehefa azo ilay volavolan-dalàna ifanarahana milamina daholo ny rehetrarehetra tsy misy ny resaka tsisy tabatabatsony eo ka ilazana hoe filambotsiary na zavatra tsy mandeha amin'ny loniny a no angatamin'ny mpanao gazety. Ia mariny zany fitra Rakotondrasoa raha fitinina lay zavanisy nalefa ny filoham-pirenena fa hoe zavatra natolotsika mpanao gazety hany a io nalefa eny amin'ny antenimera-pirenena io zany hoe nary zareo sampitondra aza mifanohitra ny zavatra tenenina nandefa ny feon'ny ministra Andrenjato tsika androany de marina ozy fa nisy zavatra natolotra mpanao gazety fa tsisy mafanjakana mifanjakana raha tsy mba manana ny tenina izy de nkity amin'ny fanjakana zany le izy fa ny tena tiako atongavana de hoe ilay zavatra ny ainga tany Antsirabeny ankoatran'ny hoe ny PNUD no karakaran'le izy a tao daholo ny professionnel sy ny karazany a tao ny ministere zany hoe efa niatrika an'ilay fandehanan-javatra tao tam'izany moa mbola ministra Reboza Cyril ny tao zany koa anisan'ny mampametra-panontaniana hoe raha mba régime samy hafa farafaratsiny fa régime era jonary mampianina fa ministra roa samy hafa tsy misy continuité de l'état akory zany hoe le ministra niatrika sy tamin'ny fotoana nitondran'ile ministère azo lazainy hoe cautionné an'le zavatra narafitra tamin'ny voalohany a fa avy am'izay le tato fara sy ny karazany satria vao niakatra teo amin'io poste-ny premier ministre inge mahafaritsy olona andrasan'olo iveny ny analyse ny chroniqueur rehetrrehetra de hoe combat mankany amin'ny 2018 ty raha ty ka rehefa dinihana ho a mbola mamerina ihany a ity code de la communication médiatisée ty a de fomba anakendana ny ainao manjery tsy ahazovana mba ahafahana manao an'izay tia natao hatramin'ny 2018 zay le izy raha ohatra ka atao mivatambatana kokoa indrindrandrindra moa le olona ao anatin'ilay fitondrana lasa fervent ao anatin'le antoko daholo ary tena miarono le izy zany tsy mitondra firenena hoe mankany fampandrosoana sina tsoa fa hoe ahoana no atongavatsika any amin'ny 2018 iza ny obstacle de ahoana no andingadinganana zany zavatra rehetrarehetra zany a de rehefa nandinika sika syndicat etsy mba mitaky mora maîtriser an'ireny roany izy a ampidirina aponjy izy a atao an'izao izy fa ny problème zany ahoana reto gazety sy fahita lavitra sy ny karazany reto fa reo ny tena problema sisa ho iaho tena ataoko hoe any amin'ny dernier rempart aza nefa tena sarotra ny etrehitra hoe iza ny rempart atao anatin'ny tiraraha ty de any ty combat le fitondrana ty de izay mihitsy ny mahatonga mametra-panontaniana hoe
azoko ihany zany le fietsiky le exécutif sy le hoe opportunité ngeza be ty anehoana fa tsy isy mpanao gazety maresy atsika zany de ataony défi ty zavatry ty ka ho raisina ivavolombelona ianareo mpieno radio ianareo mpijery télé ianareo mpamaky gazety isika olo-pirenena ao anatiny zao setrasetra ataony ny mpitantandra raha mpanjakana izao le logika itenikela ilalatiny le logika mifandray am'izay resahany Ismail Razafinarivo zay le hoe ahoana ny fomba ifehezana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara efa nisy asa maromaro mihitsy nataony zao fitondrana rajonary mampianina zao mikasika an'ity asa fanaovan-gazety ty raha hitatsika raha ny olona rehetra mafantatra nandroany fotsiny ara mijery gazety izany tsy noir et blanc reny asa reny nataony zao fitondram-panjakana maika ny fitondram-panjakana ny ife ny asa fanaovan-gazety sy ny fampahalalam-baovao eto Madagasikara nataony zay fomba rehetra azahoana ny ankamaroany gazety nataony zay fomba rehetra azahoana ainao manjery sy ny sisa nataony zay fomba rehetra azahoana mpanao gazety noeritreretiny fa maro anisy fa ireo olona zay ataoko hoe ny karamainy sy ireo fitaovana hoentiny anatsara ny fitondran'ireo tsy amy tsisy naomby ny anyhery zany sisa de hoe ity lalàna momba ny fifandraisany ity no ampanginana andreo mpanao gazety zay tena atao hoe manao ny asan'ireo ary io zao no mahatonga atsika amina toe-javatra misy am'izao fotoana zao hoe le finiavany fitondram-panjakana ifeny rehetrarehetra ary eo izy no teneniko le araky ny teneny lalatina hoe eo izy no diso alefaso raha tena masa ary aza miverin-dalana raha ohatra ka tena mijoro amin'ny heviny sy manana ny fahamarinana ny fitondram-panjakana aza miverin-dalana ary de affronté na refeso ny pneu da refeso ny vondrona européenne na lefaso ary lanio amin'io endriny io le code de la communication de ho hitatsika eo ny namako marina ny teny Ismail Razafinarivo teo misy lojika ohatran'izao koa ao amin'ny zareo ao le mpamendry fendro le tompomena kely zany miteny am'le filosy le premier ministre sy le mpitondra ao hoe aza miemitra monsieur le président fa afabaraki-tsika ohatrany hoe reo mise en cause ny autorité anao raha ohatra ka hiemitra eo ianao fa reo ane mila voatsiary reo ane zao zay le nahatonga atsika ny teny tamin'ny fotoan'androny hoe induit en erreur nge na voafitaka ihany nge le filohan'ny république fa zao tsy fantatry ny filohan'ny république any amin'ny farany ane izy no tratra farany eo fa tsy le mpanolo-tsaina sy le tompomena kely ary zay foana ny tantara teto amin'ity firenena ny rarina moa de hoe ho tafavoaka zany hoe tsy ndeha ataontsika hoe sortir indemne amin'ity raharaha ty zany ny fitondram-panjakana de mba ilamina ry zareo fa tadidio tsara fa izao antsana lalina eo amin'ny mpanao gazety ny patron de presse ny olo-pirenena maro zao zay miara mitolona amintsika sy miompo amintsika amin'ity raharaha ty sy ny andaniny sy ny fitondram-panjakana ankilany ho vidiny lafany zao afaka ataona vitsivitsy raha zao ny zavatra ataony zareo fa ao anatina lojika na fitantanana raha-panjakana anankiray ianao no mametraka ka ho fahavalo ny mpanao gazety de za miteny hoe manam-pasahina ny mahasamanao an'izany tsy hoe zapantsika mpanao gazety no mieritreritra ny tenantsika hoinina tsy sika amin'ny tenatsika fa ilay hoe hiady amin'ny sehatra mpamoaka ny vaovao ve ianao nefa fantatrao tsara ny rôle n'izany communication zany raha mieritreritra briguer mandat faharoa ianao zany ny ady hevitra de mieritreritra ve izy hoe nitritra ny ligne de mire ny la dépêche sy ny sisany andeha navitra azy le citoyen no andeha navitra azy tadidio tsara fa teto amin'ny firenena ary zany voapirofo tsy hoe teto ihany fa manerana n'izao tontolo zao ny média mahasamitsykera ny fitondram-panjakana no misy mamaky no misy mieno na betsaka ny taux d'audience na betsaka ny ataontsika hoe taux d'audimat na ny lectorat zany na ny mpamaky zany ao anatin'le izy de hoy aho hoe raha ohatra nge tena nandaitra ny fiarovana ny fitondram-panjakana izay borosina isan'andro san'andro ao anatin'ireny gazety reny
tsy ho nanao contre-attaque enjana be tahaka an'izao ny fitondram-panjakana tsy ho nanao fanaratsiana ny hetsika nataontsika ity tahaka an'izao ny fitondram-panjakana raha tena eritreretiny zareo fa vitsy anisa itsika 700 nisan'ny mpanao gazety ce qui archifaux magagana hoe ministre tompona ndraikitra ve dia tsy malala kory hoe firy nisan'ny journaliste professionnel eto amin'ity firenena ity ny tena manana ny karatra amin'ny fomba officialy tompoko dia hitsy zay andre mato ministre raha tsy hainao de 1253 journaliste zany hoe 3 sy 10 nisan'ny mpanao gazety ka raha 5 ary izahay manao an'io inona kay ny andaninareo énergie andeha amely ana isan'andro san'andro anaratsy anay any amin'ny Facebook ampiteny hatramina chefna institution mihitsy nge zany mamaly ny mpanao gazety mivitsy anisa ve dia andeha andaniko rondohatra n'izany indroa taona androa ny filohan'ny antemnera-pirenena ny filohan'ny antemneran-dola ministre ny serasera ny filohan'ny repoblika koa aza efa nanao ny teny foana hoe ny io ihany ny tetavinareo mpanao gazety indroa taona avany aminareo ihany ingeo zany hoe tenenatsika hoe raha ohatra ka tena tsy de misy lanja antsika ava vitsy anisa voakarama sy inona ny de esana loha amintsika Fetra sy Ismaël Christophe inona ny esana loha amintsika raha ohatra ka tena maro an'le fitondram-panjakana le gazety manohana azy sy le radio manohana azy inona ny mbola tena esana saina amintsika hoe hay palao ndray reo fa manao maintomaintsy fotsifotsy daholo misy ambadika politika io palao ndray reo fa manao miara-manonjy misy manakarama ambadika misara volo reo ary palao ndray reo inona ny esana saina amintsika tonga hatramina famoronana tsao mbola tsy fahita eto amin'ny za aloha tena miteny mihitsy amen inshallah fa raha za mba manana fiara folo tena mba izay sy tiavako nareo sy hoe journaliste milliardaire araky ny avoakan'zareo fa mahabotrabotra reny fa za miteny hoe allo nao fa rehefa vizany rehefa reraka sy mahita hoe ridicule le zavatra natao tonga saina ihany ao anaty le fa za te ametraka hoe raha tsy de misy dikany zany eo amin'ny 5 tsika ny radio mamoaka amin'izao fotoana izao anyty miara-manonja ity lamana lalatina rakototra zafy mafimafy ny ady hevitritsika ary inona fa dia ny paka any amin'ireo tompona andraikitra zany araky ny nambarako teo tamin'ny fidirako teto dia ny hoe iza tena anisan'ny vavolombelona niatrika an'io indroa taona code finalisé tany mahajanga dia diso tanteraka ny zava-misy ankehitriny namana avy any tasy any tasy any tsy fantatro manakambara ngamby izy tonga amin'izao fotoana zao niazakazaka mihitsy fantatro anao ve na de taxi brosy Noël hoe iazakazaka any Antananarivo iresaka momba ny code de la communication ty sa ahoana sa de hoe efa teto ka de mba ray anjara de faly miarabantsika rehetra miaraba namana mpanao gazety rehetra de hatriny ankeo maraina moa nanaraka ary nandefa mivantana manontolo hatramin'izao takariva zao ny fandarana rehetra zay nandeha teto manambara ny miara-manonja ya de midika amin'ny fiaraha-miompana sy saina amintsika rehetra ny amin'izao ady atao izao fa be dehibe mihitsy ny voaresaka teo ny lalàna sy noatra an'izay fa ny misy zavatra kely anankiroa tena tiako tsindrina kely zany amin'le izy mety zavatra tsy ampoziny ao ambony eo zavatra teneniko ity voalohany le tao anatin'ny tomobile moa zahako nahenao an'le resaka nataon'Andriamatoa ministra iny de nisy ampahany kely nanaitra anaty ao le nitenenin'Andriamatoa ministra hoe tsy pasoara ozy ny fanjakana ka zay avant projet iny ozy izy tsy maintsy mba mandinika izy de ny zavatra magaga amin'in'le hoe tsy pasoara ny fanjakana fa nga ny fanjakana tsy efa fanjakana avy Andriamatoa ministra sy faravakely ny Andriamatoa dirikabo niaraka teo nanao an'le atelier nanomboka ministère mihitsy oui ry zalahy teo tsy fanjakana vereo tondra ny feon'ny fanjakana niara-ny ady hevitra taoko hoe ohatrany tamin'ny Mazangara iny zao hitanao mihitsy mifarirahantsika nandany hevitra sy ohatran'izany niara-ny ady hevitra teo nefa lazainy fa hoe tsy maintsy mbola mandinika manokana izy dika ve zay rehetrarehetra zay fa hoe tsy maintsy maneho ny hevi manokana zany ny fanjakana fa tsy mba afaka ady hevitra amintsika ave rehefa manao zavatra fa maninona no foroporonina manokana any zany le izy novaina zay ny tiako ampitainana amin'ny Andriamatoa ministra fa nandalo kely tao amin'ny RNM tao ihany mba nairany asa tao mahay miteny sy mahay mandamolamo fa mialatsinikioza fa tsy mety angamba zany hoe fa resaka ny fanaovany rehetra sy tapa-kevitra nefa avy eo de ovaina manokana manginginany amin'ny alalan'ny hevitra ny fanjakana fotsiny ny zavatra faharoa de ty tena mitodika any amin'Andriamatoa filoha
zay ny tena tiako atao ngama de ny filoha erajonary mampianina zany efa be deabe ny zavatra voaresaka amin'ny hoe voadika ny lalàna sy ny ohatran'izay raha tadidinao ndray matofiloha ndray atalata anomboka ny fampelezan-kevitra ianao dia ny safidy ny faritra Itasy ianao teo vovoany ny farian'ny Itasy a de nangataka ny fiangonana vitsivitsy a mba hitarika ny fotoam-pivavahana de zany voatendry n'ilay fiangonana tsy tononiko eto ilay fiangonana fa tsy zay moa no anjarako hiteny azy eto fa voatendry isolo tena azy tamin'izay fotoan'izay hitondra ny ranombavaka ho anao de le ranombavaka nataoko farany tamin'izay fotoan'izay hoe za tsy manao propagande fa hoe mba ho an'ny firenena le izy raha sitraka ao Andriamanitra ao de indro izy irao izy ka raha sendra mba tonga ny antsofinao zao teny zao de hoe misy lanja ny vavaka nataonao a tena vovoany ny farian'ny Itasy vovoany ny Madagasikara io ka raha mba tsapanao ihany hoe zanaka mitaraina fa tsy mety ny atao aminy a ary raha tena ray aman-dreny marina tokoa ianao a de mba mety efa any aminao zao fitarainana zava-misy zao hoe tsy mety ange fa voafitaka ianao fa zavatra tsy izy nalefany aminao de lazainao a fa io le nirahana ny ady-hevitra nanomboka teto Antananarivo de Antsirabe a nipakatra ny Mahajanga ary ny faranana teo taty Antananarivo zany zay ny zavatra tiako ampitaina am'le izy hoe ny vavaka zay nomenanao a de vavaka mahery a vavaka avy amin'Andriamanitra ary vokatry ny fo mihitsy de vokatry ny fo koa ny tenenana zao hoe tsonanao hoe mba mila zary maneho hevitra ianao a ary na ny zavatra mitranga any amin'ny faritra Itasy iny raha zao moa le tedavana ny hevitra ihany koa raha ivoaka kely an'izay hevitra zay fotsiny hoe ny zava-doza manjo ny vahoaka ao somamanao amin'izao fotoana izao ka de miantso anao hoe ny hevitrao no ahafantarana ny zava-misy rehetra amin'ity fa ianao ny ray aman-dreny a vovonana idiny lohany eny ary misaotra betsaka Noël avy any amin'ny Radio Fi avy any Miarinarivo nampitany izay resaka izay ny Radio Fi izay efa nampiombopeo tao anatin'izay radio miara-manonja izay tao anatiny ity tontolo andro ity amaraparana ny radio miara-manonja tsika amin'ny endriny radio fotsiny fa afaka ray ora dia hoarahanao ny ao amin'ny endriny fahitalavitra fotsiny indray amin'ny ity takariva ity araka ny efa nampanantenaina de manomboka amin'ny fitora sasany eo zany ny radio ny fahitalavitra mandeha am'zany miara-manonja ao anatiny na tahaka an'izany dia zany hoe mitovy samy miara-manonja ihany ho ny namana Noël ato izany hoe amin'ny fitora sasany eo zany dia manomboka ny fahitalavitra indray zany hoe mivadika amin'ny endriny fahitalavitra indray ity radio miara-manonja izay norenesinao androany tontolo andro ity ho ampatsahivany Michel Ralbero moa ny programme antsika zany ho amin'ny rampitso fa melohan'izay dia mamelamba isotra ny reto radio rehetra izay niaraka tamintsika tao anatiny ity aino manjery miara-manonja ity tamin'ny androany mahatratra 5 moa ny totaliny zany manerana ny Madagasikara ho atsika teto Antananarivo dia ny radio Antsiva ny radio Plus ny radio Tana ny Cool FM ny radio Viva ny Fréquence Plus ny RDB ny RFE 105 FM 105 ny Oasis Radio ny Free FM ihany koa ny radio Fahazavana ary ny MBS tamin'ity RDP fanteneniko teo tamin'ity tapany tolakandro ity ireo radio tany amin'ny faritany kosa indray izay asesiko ezako moa tsy isy ny fanadonona azy dia ny tany Mahajanga zany ny radio fanambarana sy ny feon'ny fahendrena Mahajanga ny radio Lafa tany Fort-Dauphin ny radio TV Naka tany Mahajanga ny RDB Mahajanga ny radio Apocalypse Mahajanga io ny Viva Mahajanga ny Viva Toamasina ny Viva Fianarantsoa ny Viva Antsirabe ny RTA Antsirabe ny M3 TV sy ny M3 FM Mahajanga ny radio Itasy ho an'ny manodidina ny Antananarivo zany radio Soavinandrina radio Fanilo Taniosy ny radio Aja Antsirabe ny DSFM Antsiranana zany tany amin'ny faritra avaratry ny Nosy
ny radio Josva tany a Fort Dauphin na Tolaniaro a, radio Faniry tany Antsiranana, radio Ravinal Manakara, radio Rakama Vohipeno 90.6, radio Fanasina Morondava, radio Fréquence Plus Menabe Morondava, radio Tsimanavaka Morondava, ma radio Tsirono Mandidy, radio Feo any Tomasina Tao Tomasina mazava ho azy a, radio Tsikomeva Ilong Nosibe Nosy be zany any amin'ny faritra avaratry ny nosy mihitsy Nosy be Elville fa tena nampiray feo tamintsika. Ny radio Anosy Fréquence any amin'ny faritra Anosy ny radio Jupiter Ilakaka. Zay zany no niaraka nifandray tamintsika tamin'ity tontolo andro ity. Mariana tsara fa rehefa aveo dia mbola hivadika amin'ny fahitalavitra miara-manonja zany sika manomboka amin'ny fitora sy sasany izany hoe rehefa fahitalavitra mampiray feo amintsika zany dia hiaraka irona indray anao an'izay etsika miara-manonja izay lakotsiny raha sanatria nisy latsaka tao anatiny izay fotaninsaina izay fa maro be moa zay 570 zay dia manantitra ny fialantsindra ohatra misy an'izay fahalatsahana izay dia ometsika ny Michel Ralbera moa ny fanamafisana ny programmatsika melohan'ny amarana ny Anika Hermanana mampampiantrano azy an'izay fandaram-potoanantsika izay sy hitondran'ny fisaorana anaovana velomantsika rehetra ihany koa mankasitraka tompovavy sy tompokolay Michel Ralbera. Isaorana motsika rehetra niaraka tamin'ity radio miara-manonja ity tamin'izao tontolon'ny andro izao ny fandaram-potoanantsika rampitso zany hoe ito ihany fandrenesantsika ny vaovao mivantana miainga eny amin'ny antenne mera-pirenena natomboka moa zany izao somaty tsy mety tsotsarotsika fa ny gazety piseho isan'andro zany gazety antsoratra dia saika ny valomainty ny kosika tamin'ity kiosika tamin'ity androany ity satria dia gazety mainty sy fotsy avokoa no nivoaka vao maraina vao nivoaka tany an-trano nandalo ny toerana rehetra misy ny gazety piseho isan'andro dia ny loko mainty sy fotsy avokoa ny ankamarony ny gazety zany hoe ny rehetrarehetra mbola itoy nanomboka zany ny gazety tamin'ity isaorana ny Zepim zay dia nitoy tamin'ny radio miara-manonja ary mbola itoizana amin'ny televisiona indray zany miara-mampita sary izay zany no atao amin'ity ariva ity fa mbola mitoy ny fihetsiketsehana ny gazety zany dia mbola iseho amin'ny endriny mamaloka ny firenena ankehitriny maloka ny firenena ka mbola iloko mainty sy fotsy ihany ny gazety rahampitso zany ary ho antsika moa dia asaiko isika mpanjifa hividin'ny gazety mainty sy fotsy rahampitso hatrany hatrany gazety mainty sy fotsy no hitondrana amintsika ny zavatra rehetra ary manasa antsika ihany koa amin'ny miara-manonja manasa antsika amin'ny miara-mampita sary mba ireo ihany aloha zany no arahantsika ao anatin'izao zava-misy iainantsika zao satria mahakasika antsika rehetra ka noho izay mahakasika antsika rehetra izay lalatiana rakotra zafy Anika Hermanana dia manentana hatrany isika zany ny rehetra hoeny amin'ny antenne mera-pirenena rahampitso amin'ny 6 ora no fotoanantsika eny amin'ny antenne mera-pirenena anehoantsika izany hoe ty fandavatsika ny code de la communication nisy ny cybercriminalité article 20 amin'ny lalàna 2014-006 izay anaovana letrezana sy amboletra amin'izao fotoana izao ka nandrosoana ny conférence des présidents amin'izao alina izao zany hoe miasa amin'ny alina ihany koa zany tsy fantatro hoe nahoana moa tsy maintsy amin'ny alina tahaka an'izao no androsoana zany tsy fanao zany hatramin'izay teo amin'ny antenne mera-pirenena kanefa moa dia nezahana atao letrezana azakazaka raha tosika tahaka an'izany ka izay no atonga antsika iteny hoe ilaina andromaso zany zao zava-misy zao ary dia anao andromaso isika rehetra rahampitso hoe eny amin'ny antenne mera-pirenena manomboka amin'ny 6 ora maraina. Ismaël Razafinarivo andray mbava fotsiny satria maninonino ihany zany any amin'ny SMS any amin'ny tambazotra any amin'ny mail sy ny karazany anina hoe sovarina loatra nareo mpanao gazety fa toa miakatra ny facturany jiro efa miakatra reny vidiny solika tsy de resadresahany toy ny dialogue teo amin'ny Union Européenne sy ny karazany tony ndraindray ho ala izy mety stratégie ihany fa tiatsika tenenina de hoe ho avy ny tenenana an'izany amin'ny fomba mafy
fa aloaloha atao ty komba angeza be ty ndraindray koa mantsy sao de varina amin'ny anina de adinony nisy koa ngena voakany gazety malaza tamin'ity gazety malaza moa anatin'ny miloko mainty sy fotsy tany satsika eto ny gazety malaza ny voakandroany fa hoe ny polisy koa ny amin'ny sagy tsy mety mandray baiko avy amin'ny tsy fantatro ny lehibe ny arian'ny fonja ny tsy mety misambotra mpangalatra ny ari koa ny any amponja koa ny mpiandro fonja manao zay fandavana zay de asa zany rehetrarehetra zany adiny dolo moa zany miakatra ny vidiny jiro miakatra ny vidiny solika am'izao fotoana izao ny tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana iteny fahalalahana faneho-kevitra mbola mangony fotsiny ihany koa ao anatin'izay ary zay ny tena lehibe indrindra Michel azafady tompoko le radio feo amin'ny faratsy io adiniko no ny tanisasa azafady indrindra azafady indrindra ie de mamarana ny fotoana zany sika be da be le ora teto betsaka ora folo teo eo no ny arahana tao anatin'izao radio miara-manonja izao satria nanomboka tamin'ny 6 ora isika dia isaorana avokoa zany ianareo rehetra namana mpanao gazety izay ny fandimby teto na avy amin'ny radio tsy miankina na avy amin'ny gazety antsoratra na avy amin'ny fahita lavitra ateo ihany koa ny manoratra amin'ny tranokala zany na ny online dia isaorantsika dia manolotra fisaorana anareo rehetra zay mbola miaino zao ny ankamarony amin'ireo radio misy 7 mahery 7 nandray anjara niara ny entana tamin'ity androany ity ny mpampiatrano teto amin'ny radio antsiva dia manolotra fisaorana ihany koa ho anareo mpiaino rehetra zay naharaka sy niaritra hatramin'ny farany anyity fandarantsika ity azadinoana fa ny loha hevitra lehibe nentina tamin'izao radio miara-manonja izao dia ny fampisehoana zany sy ny fanaporofona teto ny atao hoe lainga ny fanjakana lainga ny mpitondra momba ny famolavolana nyity code de la communication ity ary nentina teto moa no hoe inona no ny angana inona no ny fanekeny ny mpanao gazety naraka tamin'ny mpiara-miombinantoka ary inona no aroso n'ilay volavolan-dalàna no mena anarana izy androany lalàna andrianjato na ny loi andrianjato dia mbola mitoy zany ny fanaranao ny fandarana samihafa fa ny radio miara-manonja no tapitratreo asa alora mbola sady aka ny radio rehefa aveo rehefa mandeny any amin'ny televiziona ho hitantsika eo ny lafina ara-teknika mbola afaka mandray atrany zany ianareo radio tsy miankina any amin'ny faritany zay niara-nentina tamin'ity androany ity satria anomboka ny miara-manonja miara-mientana amin'ny televiziona rehefa aveo afaka 30 minitra na ora ray eo zany dia anomboka indray ny fandarana amin'ny televiziona dia mirary soto amin'ny klasy tomoko vavy isaorantsika ny teknisiana rehetra tamin'ireo onjapeo zay nampita mivantana androany isaorantsika manokana ny teknisiana Noël Randrenantenaina Tahir Milinjatovo Onpra teto amin'ny radio antsiva tamin'izao androany izao mandra-piona vetivety tomoko klasy tomoko vavy radio miara-manonja